Atolotra antsika rehetra ny arahaba ho mba hampirarian-tsoa ny namana malala. Mahatoky amin'izao fandarana izao. Ny mijery sy miaino izao fandarana izao. Mankasitraka anareo ary mampirisika antsika mba hiaraka isan'andro amin'izao fiainantsika izao. Ao anatin'ny lohahevitra ihany mahakasika ny hoe fankatoavana isika. Fantatsika rehetra fa ny fivavahana dia tsy finoana fotsiny hoe finoanan'i Jesosy Kristy zava-dehibe izay, fa ny tena fivavahana marina dia mitarika antsika ho any amin'ny fankatoavana. Ny tena finoana dia mitarika antsika ho any amin'ny fankatoavana. Ka ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy olona efa nanome ohatra n'izany fankatoavana izany. Ny hojerentsika dia Abrahama. Abrahama ohatry ny fankatoavana, fa mbola maro koa ampitsika. Ny tena lehibe amin'ireny dia Jesosy Kristy. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:7-20. Ary amin'ny taranaka ao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Nanaiky ny teniko ianao. Fantatrareo, fantatsika ny tantaran'i Abrahama. Nasain'Andriamanitra niala teo amin'ny tany izay misy azy izy. Mandeha miala amin'ny tany misy anao, ialao ny tanin'ny ray aman-dreninao, ho any amin'ny tany izay omeko anao. Tsy fantatry Abrahama. Fa dia izao, tsy nametraka fanontaniana i Abrahama. Aiza moa izany tany izany? Inona ny atao any? Tsisy fanontaniana. Ilaozana ve izany reto trano be efa namboarina, reto tany efa nivolena, ny fiainana iray amin'ny fivelomana efa eto, efa nioromponenana teo? Tsy nametraka fanontaniana Abrahama, fa tonga dia nandeha Abrahama. Ny faharoa indray dia izao, amin'ny Abrahama tsy niteraka izy mivady, fa tenen'Andriamanitra hoe hiteraka zaza ohatra ny kintana eny amin'ny lanitra ny haben'ny zanakao. Ekena fa nisy fahadisoana izay nataon'i Abrahama tamin'ny hoe tsy finoana ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny ankapobeny nanaiky ny teny fikasan'Andriamanitra izy. Ny anankiray ihany koa i Abrahama, fantatsika ny tantara fa natsoin'Andriamanitra ndana ny zanakao hoeto dia vonoy atao fanatitra. Mangorohoro mihitsy ny tena raha tratran'izany hoe ny zanaky ny tena no tsy maintsy vonoina. Iza amintsika misahanao an'izany? Anaiky. Fa dia izao nanaiky am-pitiavana ihany. Nentin'ilay zanany. Ireo fitsapana lehibe anankitelo ireo izany niatra tamin'ny Abrahama. Kanefa na dia teo aza ireo dia nahatoky Abrahama. Tsy niala tamin'Andriamanitra, nanatanteraka ny baiko izay nomen'Andriamanitra azy. Nahatoky izy, fa marina izay rehetra mitadiavin'Andriamanitra, na dia efara amin'ny ainy azy, ka dia nekeny arabaky teny ny zavatra notakian'Andriamanitra taminy. Ry namana, fankatoavana arabaky teny. Tsy misy fisalasalana, tsy misy fandavana. Izany notakian'Andriamanitra amintsika. Ary Abrahama no ohatra. Rehefa nankatoa Abrahama, inona ny vokatry ny zavatra nataony Abrahama? Ny voalohany aloha, men'Andriamanitra zavatra tsara no nataony tany amin'ny toerana Mesopotamia i Abrahama, tany amin'ny tany Kanana. Be lavitra no fitahiana azony izany, no raisiny, no ilay izy nipetraka tany amin'ilay tany niantsoan'Andriamanitra azy. Be lavitra. Inona indray ny faharoa? Niteraka azy be dia be Abrahama. Tanteraka ohatra ny kintana eny amin'ny lanitra ny isan'ny zanaky Abrahama. Ny taranaka izay niala tamin'ny Abrahama. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny fahatelo? Ilay izy hanolotra ny zanany atao fanatitra. Andriamanitra efa nanomana ondry atao fanatitra. Ny ilain'Andriamanitra dia fankatoavana. An'Andriamanitra ny ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Fa ny anjarantsika dia fankatoavana. Ary ohatra lehibe anankiray ihany koa izay manambara amintsika ny amin'ity fankatoavana ity dia Jesosy Kristy. Andeha jerentsika ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 4:9-7. Matthieu 4:9-7. Rehefa ho vonoina Jesosy, mivavaka tao amin'ny toerana Getsemane, dia izao ny zavatra anambarana. Efa fantany fa hisy hamono azy, atao fanatitra amin'ny hazofijaliana izy, fa izao no nambaran'i Jesosy Kristy. 7:7. Matthieu 4:7. Ary noho ny nandroso kelikely izy, dia niankoka ka nivavaka hoe, Raio, raha azo atao dia sory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao, fa ny anao. Marary izao ho faty izao, mijaly. Efa azo ny an-tsaina sahady ilay fantsika iletra eo amin'ny tanany, eo amin'ny tongony. Efa fantany tsara ilay izy ho antony eo amin'ny hazo fijaliana. Nampangifiry azy sahady ny eritreritra an'izany. Kanefa raha azo atao, ny sitraponao no tanteraka. Izany no ohatry ny fankatoavana. Dia nekeny Jesosy. Ry namana, porofo lehibe
inona indray mono ilaina amintsika ho mariky ny famotram-po sy ny fitiavan'Andriamanitra. Jesosy Andriamanitra miteny manao hoe Romanina 8:23 izay tsy niaro ny zanany lafa natolo ny hamonjy antsika rehetra sy nomeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa ny zavatra rehetra. Omeny antsika ny zavatra rehetra, ny zanany lara dia ny akeny na fohy no faty ambony antsika Jesosy Kristy maika fa ny zavatra rehetra fankatoavana mirian'Andriamanitra amintsika. Tahanao ny tompo ampahery anao, ampitombo ny fanahin'ny fankatoavana ao anatinao. Na dia tsy ahita mangirana eto amin'ity fiainana ity aza, aoka ho zaza mpakato. Fa be lavitra noho ny tombontsoa raisitsika eto tany no manin'Andriamanitra ao antsika. Hivavaka isika. Tombo tsara ho misaotra anao izay, fa misy ohatra velona voasoratra ao amin'ny Baiboly. Ohatra ny fankatoavana. I Abrahama, Jesosy Kristy, tombo tsara. Nahazo laza tsara ho amin'ny famonjena izy ireo noho ny fankatoavana. Mba ohatra ho anay koa izany, ka ny fiainanay rehetra dia ho fiaina mpankatoavana. Omeo hery izay, ankatoavana ny sitraponao rehetra, tsy misy fepetra. Misaotra Jesosy tomponay. Amen.